Tombo klasy tomboko vavy ty mbola faly miarabana ndray tonga soeto amin'ny chaîne Nouveaute amin'izao fotoana izao. Androany isika dia resaka ny vaovao malaza eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Ary jerentsika voalohany amin'izany ny resaka rahavary simba tao Mahajanga. Nosamborina ny maraina teo ny député SOALALA androany ary ahina voasarika amin'ny resaka rahavary simba. Itsandan'izany ihany koa eo amin'ny asa fanaovan-gazety mitohy ny ramatahora sy ny fony ain'ireo mpanao gazety toa andry Nouveaute izay any amin'ny faritra Savahiny. Any Analalava kosa novatsiana fitaovana ireo mponina any an-toerana rongo maherin'ny folo no nizaraina ho azy ireo ary tsara ho fantatra manaraka mijoro ara-panjakana ary afaka miasa ara-dalàna ny VOASAMNOTRA amin'izao fotoana izao any amin'ny faritry Sofia iny. Amaranantsika azy kosa eo amin'ny lafiny vaovao sosialy indray dia midangana izay tsisy ny fiakaran'ny vidin'ny voatabia ao Mahajanga mahatratra hatrany amin'ny 3 alina ny iray kesika amin'izany amin'izao fotoana izao. Fa mialohan'izany rehetrarehetra zany dia mbola manasana ohatrany izahay anisy commentaire ao ambanin'ity videontsika ity ahafahantsika mandravina ireny hevitra rehetra ireny ahafahantsika manao video manaraka eo ary indrindrandrindra manasanareo ihany koa mba ilaiky ny videontsika sy s'abonner amin'ny chaîne mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video alefany amin'ny sisisita amin'ny chaîne Nouveaute GASY. Tsy ampiandrelinareo ary izahay fa avy hatrany dia vavany. Iaraha malala fa mafana dia mafana tokoa ny resaka rahavary simba tao Mahajanga ary tsy misatra manohy ny asany ny mpitandro filaminana amin'ny fikarohana ireo rehetra tompon'andraikitra tamin'io resaka rahavary simba io. Io raharaha io indrindra no nampidirana ponjavonjy maika ny prefet Mahajanga ary mbola voasambotra toraka izany ihany koa ny maraina teo ny député SOALALA. Tena tanteraka arabaky teny ve ny teny hoe aza mitory Jesosy amin'Andriamanitra. Misy tsy maty manota ve eto Gasikara mbola resaka rahavary simba ihany. Nosamborina teny vato alina ny député izay voafidy tao SOALALA saika andray sidina ho any ivelany. Ny roa efa nidoboka ponja dia ny préfet sy ny directeur régional de la commerce. Telo arak'izany sisa no mbola karohina amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo voarorohy tamin'io resaka rahavary simba io ihany. Manoloan'izany rehetra izany dia maro ny feo mandeha ary maro koa ireo fanehoan-kevitra na avy amin'ny olon-tsotra na avy amin'ny syndicat toa ny Paolo Emilio sy ry Asanaty Famogitraka izay mangataka ny famongorana hatramin'ny fakany ireo rehetra voasaringotra amin'ity raharaha ity fa tsy misy atao tombo sikala satria tsy misy ambony lalàna isika fa ambany lalàna avokoa no eto. Manaraka izany eo amin'ny asa fanaovan-gazety misy mifofony an'ny mpanao gazety namana Nouveaute mitohy ny atsonjay sy ny ramatahora miatra aminy. Mianatanteraka ao anaty tepitepy ny mpanao gazety namana Nouveaute ny sambava faritra Sava. Andro vitsy izay nisy nikasa ny amony azy sy ny fofony ainy ny olona tany an-toerana. Efa eo amin'ny mpitandro filaminana ny raharaha kanefa mitohy ihany hatreto ny antsonjay. Io maraina ny alahady fa 7 janoary 2024 io raha sendra nanatanteraka ny adidy ny tanam-piangonana ity namana mpanao gazety ity nisy indray ny tranga nampiaya izay everina fa mbola paikadin'ireo mpampiorohoro sy mpanao ramatahora amin'ny fofony ain'ity mpanao gazety ity no ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Miantso ny tompon'andraikitra mahefa mba andraindraikitra tandrify azy fa tsy iandry sanatria ny patsaraitsy ongo vavy tsy manambana itsony ny loza fa efa miatra koa miantso ny manam-pahefana mba hanaraka akaiky ity raharaha ity. Averatsika eo ny amin'iny fa ny amin'ny faritra Analalava iny kosa novatsiana fitaovana ireo mponina ifotony any an-toerana rogo maherin'ny folo no zaraina ho azy ireo. Nomena fitaovana ety manatsara ny velon tena ireo mponina ifotony manodidina ny faritra Arovana misy arena Voajanahary ao Ambarijeby Est. Ho fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ho fampianana ny trindry miatra amin'ireo arena Voajanahary dia atao lara-pamena ny fanazarana ny farim-piainan'ireo mponina manodidina ny valan-javaboary. Ny roso tamin'ny fampitaovana entina manatsara ny velon tena ireo mponina manodidina ny faritra Arovana ao Ambarijeby Est district ny Analalava. Araka izany ny talem-paritry ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjavy directeur Clermont Manantsoa. Rongo-mpandrama manara-penitra folo mahery sy fitaovana vilany be no nomena azy ireo. Nomena ireo fikambanana tany an-toerana ny zoma fa 5 janoary 2024. Tsy aralavitra ny faritra Analalava iny izay isika fa mbola hijanona any an-toerana hatrany. Tsara ho fantatra manaraka ihany koa dia mijoro ara-panjakana ny VOASAMNOTRA ary afaka miasa ara-dalàna izy ireo manomboka izao. Voapetraka ara-panjakana ny zoma fa 5 janoary ny famindra-pitantanana arena Voajanahary ao amin'ny faritra Ambarijeby Est ny Ankoakabe. Natao ny fanaovan-tsony teo amin'ny tompon'andraikitra sy ireo vondron'olona ifotony na VOASAMNOTRA anatanteraka ny asa. Maharitra 10 taona ny feom-pitompiasanan'izy ireo hitantana ny arena Voajanahary. Miezaka manaparitaka ny fitsinjaram-pahefana tena izy araka izany ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjavy aty amin'ny faritra Sofia. Hoezahana
ajoro amin'ny faritra maromaro ato amin'ny faritra Sofia ity VO ity mba ahafana miaro ireo arena voajanahary mba tsy ho lany tamingana raha ny fanazavana. Tonga niatrika sy nanome vonina Chaine lanona tamin'izany ny ben'ny tanànany Analalava Talentino Hilaire sy talenparitra misanany tontolo iainana directeur Clermont Manantsoa sy ireo délégationna izay nitariny velom-panantenana ny vahoaka teny fotony satria nahazo tohana sy fiofanana avy amin'ny ONG Planète Urgence no sady nomena fahefana hitatana ny arena misy ao aminy mba ahafahany mivoatra sy mandanjalanja ny filana sy ny fikobabiana ny arena voajanahary misy ao aminy. Eto ampamaranana dia hoentiko hiverina kelany mahajanga indray sika amin'izao toy ny manaraka izao araka ny hita amin'ny fiainana andavanandro dia anisan'ny tena manana ny lanjany tanteraka amin'ny resaka nandro malagasy ny voatabia. Ny indro kely anefa dia miakatra izay tsisy ny vidin'izany voatabia izany amin'izao fotoana izao ao mahajanga. Vokany maro ireo mpanjifa tsy mahatakatra intsony ny sarany satria dia tafiakatra hatrany amin'ny 3 sy 1 hetsy ariary ny iray kesika monja amin'ny voatabia. Samy vakitarana avokoa moa na ny mpivarotra na ny mpanjifa monina ao an-toerana amin'izao fotoana izao vokatra izany rehetrarehetra izany. Izay ary no masaka azony anarosoanareo indray tamin'ity anio ity fa mbola manasanareo hatrany izahay amba hanisy commentaire ao ambanin'ity vidéontsika ity ahafahany mandravina ireny hevitra ireo rehetra ireny ahafahantsika manome vidéo anareo manaraka eo indray. Manasanareo ihany koa mba ilaiky ny vidéontsika ary indrindrindra mba hiabone amin'ny chaîne ahafahanareo manaraka tsy tapaka ireo vidéo misesisesy elevana eto amin'ny chaîne Nouveaute GASY. Tompoko lasy tompoko vavy izay no masakary fa makasitraka dia mirary soa. Simio, o meka me mito, sasa miano tin, falovia no zautia, vama heri vitia, vanga, atulu chono, taningesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono.
aza miagnatsiny anao tiako